Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminareo hatranany ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy JESOA Kristy Tompo. Amen. Anorenana ny maha KRISTIANA ny finoana mamarana izany lohahevitra izany sikariavana amin'izao alahady izao ho fampaherezantsika sy mba hanivozantsika vatsim-panahy ahafahantsika miatrika indray izao herinandro vaovao izao andeha ho raisitsika ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko faha 9 andininy faha 13 hatramin'ny andininy faha 7 Perikopa voalahatra ho antsika amin'ny tian'io ity araka ny fanovakiny ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo. Ny zavatra hitantsika eto ambanimaso rehefa avy nampianatra JESOA, rehefa avy nanao fahagagana maro samihafa JESOA, rehefa avy nanasitrana an'ireo aretina maro samihafa, ataony demoniaka, ataony paralysisa sy ny sisa JESOA, dia lasa niteraka adihevitra teo amin'ny jiosy zany hoe iza marina io lehilahy io. Dia izay no mahatonga ny eo amin'ny andininy faha 13 JESOA niteny hoe zany ny olona mieritreritra na hoe Eli, ny sasany miteny hoe Jeremia, ny sasany miteny hoe Jona mpanao batisa. Ary nanontany mpianatra izy hoe ary ianareo kosa mihevitra ho iza. Niteraka fahadiso-kevitra zany ravana malala ho an'ireo olona nanodidina ny JESOA hoe iza marina ity. Ny sasany eritreritra hoe mpaminany tsotra, ny sasany miteny hoe reo mpaminany na mpanjaka izay andrasan'ny jiosy. Fa ny zavatra hita dia izao niavaka ny valitenin'ny mpianatra JESOA. Ary izay no hatarafantsika hoe tena hafa ny mpianatra JESOA fa tsy tahaka an'ireo izay mody manaradia azy na manaradia azy. Inona marina ary ny tena mpianatra JESOA raha tarafina amin'ity soratra masina ity ravana malala. Ny tena mpianatra JESOA voalohany indrindra dia mahafantatra azy. Ny tena mpianatra JESOA dia mahafantatra azy. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faha 5 hatramin'ny andininy faha 7. Araka ny efa voalaza teo dia miavaka amin'ny mpianatra JESOA. Raha nanontaniana ireo olona sasany raha jerentsika ny andininy faha 13 sy ny andininy faha 14 dia betsaka ny teny hoe Jona mpanao batisa, Eli hoy ny sasany, Jeremia hoy ny sasany, mpaminany hoy ny sasany. Fa ny mpianatra JESOA izay nisoloan'ny Petera tena eto dia tena nahafantatra azy. Eo amin'ny andininy faha 15 sy ny andininy faha 16 JESOA no miresaka manontany an'ilay mpianatra amin'izay. Ary mazava ny valitenin'ny Petera ry havana malala. Ahoana valitenin'ny Petera eo amin'ny andininy faha 16 eo? Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Io teny izay notenenin'ny Petera io ry havana malala no ilazana fa ny mpianatra ny Tompo, ny mpianatra JESOA raha oharina ny Petera dia tena mahafantatra azy. No faritany mazava tsara mihitsy hoe ianao tsy le mpaminany tsotra araka ny tenenin'ny jiosy, ianao tsy Eli, ianao tsy Jeremia, ianao tsy Jona mpanao batisa, fa ianao lay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tena mpianatra ny Tompo marina mahafantatra azy, mahalala azy hoe iza marina moa izy. Ary atao amin'ny Matio JESOA tsy manambara ny tenany zany hoe iza, hafa ny any amin'ny filazantsara araka ny Jona. Any amin'ny Jona JESOA dia tena manao révélation moa filaza azy, tena manambara ny tenany hoe zaho sy ny ray dia ray ihany. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny tao amin'Andriamanitra, izy ny tiany tenena amin'ny. Fa ato amin'ny Matio tsy milaza mivantana zany JESOA hoe izany ka zanak'Andriamanitra, izany ka Andriamanitra. Fa ny filazany ary eo amin'ny andininy faha 13 eo dia hoe zanak'olona. Zay. Fa tiany JESOA aseho amin'ny teniny hoe izy. Tiany JESOA aseho amin'ny asany hoe izy. Ary tiany JESOA aseho amin'ny fahamasinam-piainany hoe iza marina moa izy.
mazava ry havana malala ny valiteny mpianatra Jesoa eto. Petera izany ny solovavany rehetra hoe ianao lay zanak'Andriamanitra velona, ianao lay Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zay moa ny dikany teny hoe Kristy ilay voaositra. Fa maninona moa Petera no teny an'izany ry havana malala? Fa maninona Petera no teny hoe ianao anie lay Kristy zanak'Andriamanitra velona? Ny teny an'izany Petera satria izao fantany mazava tsara fa tanteraka ao amin'ny Jesoa ny faminanian'Andriamanitra rehetra, tanteraka ao amin'ny Jesoa ilay fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona rehetra sy izao tontolo izao. Ary indrindra ihany koa fantatry Petera tsara fa izy lay hanafaka ny Israely. Raha tsorina zany ny tiany Petera ho teneniny dia hoe ianao anie lay mpanjaka, ianao anie lay mpamonjy, ianao lay mpanafaka, ary ianao lay zanak'Andriamanitra. Ary jereo tsara fa mamerina an'io teny io Petera ary amin'ny Jona 4:7-20 ary. Jona 4:7-20 rehefa niala ny sasany tsy nazaka ny fampianaran'i Jesoa dia nanontany Jesoa hoe ianareo koa ve mba te hiala? Namaly Petera hoe ho any amin'iza moa izay, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tena fanekemponono zany ry havana malala, tena fanekemponono zany ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Ny mpianatra Jesoa dia samy manambara tahaka ny Petera, samy mijoro tahaka ny Petera, manambara ny finoany eo anatrihan'Andriamanitra sy eo anatrihan'ny fiangonana. Ary mpianatra Jesoa dia mahafantatra azy, mahafantatra an' Jesoa sy ny fahefany. Ary zay nambara ao amin'ny Timoty 2:1-12 hoe fantatro zay enoko. Isika zany raha mivavaka ry havana malala tokony fantatsika hoe iza moa lay Andriamanitra ivavahantsika, iza lay Jesoa andoliantsika sy ivavahantsika. Tsy mivavavavaka fahatany fa mila fantarina. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe fantatro zay enoko ao amin'ny Timoty 2:1-12. Ary Jesoa ihany koa dia nanao an'izay valiteny zay hoe niondriky miaino ny feoko, izao mahalala azy, izy manaraka mifankafantatra ny mpanompo sy ny tompoina. Mpianatra Jesoa sy Jesoa mila mifankafantatra. Zany ny sarin'ny fiangonana sy Jesoa Kristy ry havana malala, zany ny sarin'ny mpino ao amin'ny Jesoa Kristy hoe mifankafantatra, mifandray amin'ilay Andriamanitra ivavahany. Dia jereo tsara fa tena mifandray amin'izany lay Perikopantsika ao amin'ny Korintianina 1 eo amin'le 9:7 eo dia tena mampiseho an'izany hoe fifandraisana, fiombonana amin'ny Jesoa zany. Fa io mpianatra Jesoa tsy hoe mahafantatra an' Jesoa fotsiny ihany, fa fantatra Jesoa ihany koa, mifankafantatra, mifankahazo, mifandray, miombona. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, betsaka anie ny olona mivavaka, betsaka ny olona manompo an'Andriamanitra nefa tsy mahafantatra azy akory. Fa ny tompo manontany anao anio, manontany anao Jesoa anio hoe iza marina moa aminao. Zay mantsy le tena fanontaniana eto, tahaka ny nanontaniany Jesoa ny reto mpianany reto, mba anontaniana anao koa amin'ity anio ity hoe iza marina Jesoa eo amin'ny fiainanao. Jesoa tokoa ve ilay mpanafaka eo amin'ny fiainanao? Jesoa tokoa ve ilay mpamonjy anao amin'ny zavatra rehetra? Jesoa tokoa ve ilay voaositra ho anao? Ary Jesoa ve ilay zanak'Andriamanitra velona ka miasa eo amin'ny fiainanao? Raha eno ny valitenanao ry havana malala dia mino ary mahereza fa tena anana fifandraisana aminy tokoa ianao. Raha tsy kosa ny valitenanao dia fantaro dia izao zay inonao, sorito dia n'izao zay lalana alehanao. Fa hoy ny mpaminany hoe raha zaso ny ankohonako dia hanompo an' Jehova izahay. Fa ny tena mpianatra ny tompo dia tsy hoe mahafantatra azy fotsiny ihany, fa fantatra ny tompo ihany koa. Zay ny voalohany ry havana malala. Fa ny fizarana faharoa dia izao, ny tena mpianatra ny tompo dia manana fanalahidin'ny ny fanjakan'ny lanitra. Tena mpianatra ny tompo dia ahoana? Manana ny fanalahidin'ny ny fanjakan'ny lanitra.
Andeha jerentsika ngeny 7:70 hatramin'ny 7:70 zay manambara an'izany. Tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa niraiko izay any an-danitra. Ary zaho milaza aminao koa, ianao no Petera ary ambonin'ny vatolampy ity no ahoriky ny fiangonako, ary ny vavadiny fiainantsika tsy ary izy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka na inona fehezanao ety ambony tany dia fehezana ny an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany vahana ny an-danitra. Omeko anao ny laklean'ny fanjakan'ny lanitra, fanalahidy. Angamba ny mahafantatra an'izany fanalahidy zany daholo tsika. Fanalahidy zany lakle. Mpianatra ny tompo zany ny tompon'ny fanalahidy, tompon'ny lakle. Misy an'le mpihiriny moa milaza hoe tompon'ny lakle. Fa ny tena tompon'ny lakle any an-danitra zany dia izy mpianatry ny tompo. Iza mpianatry ny tompo? Isika ane zany. Tena zavatra ngeza be zany revana malala. Tena zavatra ngeza be. Ary zany no antom-pisitsika, zany no antony finoantsika, ary zany no anorenantsika ny fanantenantsika fa isika dia manana antoka ngeza be. Tsy eto ambonin'ny tany any revana malala fa any an-danitra ihany koa. Isika no manana an'izany lakle. Any fanjakan'ny lanitra izany. Isika no manana an'io lakle any lanitra io. Ka na enjehana ary isika, na mpahoriana ary isika, na mpijaliana ary isika, dia manana fifaliana foana ny mpianatry ny tompo. Manana fifaliana foana ny mpanaradian'i Jesosy satria azo antoka no aviny. Manana antoka izy fandovany izany fanjakan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay zany. Fanjakan'ny lanitra no vombolana entin'ny Matio ampiasaina eto. Matio dia tsy dia mampiasa loatra n'ilay teny hoe fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakan'ny lanitra no ampiasaina. Ao amin'ny Matio dia miverina 7:30 ny teny hoe fanjakan'ny lanitra. Ao amin'ny Marka dia 4:40 miverina ny hoe fanjakan'ny lanitra. I Lioka koa dia mampiasa ny fanjakan'ny lanitra 2:30. Ary Jona tsy mampiasa fa tsy 3 fa fanjakan'Andriamanitra daholo ny ampiasaina. Fa rehefa dinihana hoe inona le fanjakan'Andriamanitra, tafiditra ao ny resaka fiangonana, tafiditra ao ny resaka fiainana kristianina, fa mefarany amin'ny fiainana mandrakizay zany hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra izany. Mitovy ihany ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay zany. Ny tena mpianatra ny tompo zany, ny tena mpanaradian'ny tompo zany revana malala dia manana an'ilay fanalahidy, manana an'ilay secret, manana an'ilay lakle, manana an'ilay vahaolana hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy azon'izao tontolo izao zany. Tsy ny olona rehetra ny manana an'izany revana malala, fa ianao io, ianao izay mpanaradian'ny tompo, ianao izay tena mpianatry ny tompo. Ary eto tsy hoe lakle an'ny fiainana mandrakizay ihany, tsy hoe lakle an'ny fanjakan'ny lanitra ihany no omeny Jesosy, fa misy tombontso maromaro eto revana malala izay tarihako ny saintsika ambaran'i Jesosy. Jereo tsara ane, voany teny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia inona valy tenin'i Jesosy voalohany eo amin'ny 7:70. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe sambatra ianao. Tena mpianatra Jesosy ane manana fahasambarana ry havana malala. Sambatra ianao satria tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tsy amin'ny fisainan'olombelona no nazahoanao an'izany fa avy amin'Andriamanitra ray. Ary zay ny dikan'ilay hoe Simona Barjona. Io Simona Barjona io ihany ny Simona Petera. Fa le Simona Barjona dia anarany taloha. Dikan'ilay hoe Barjona mantsy dia hoe zanaky Jona. Ny Jona dia midika hoe voromailala na endrika fanahy masina. Dia zay mihitsy le hoe le fanahin'Andriamanitra mihitsy nge no miteny tao aminao. Zany hoe ianao le nanana na izy azy ianao taloha, dia tiany Jesosy hoe ampieritreretina hoe rehefa tena mahita an Jesosy ianao, rehefa tena mahafantatra an Jesosy ianao, manana fahasambarana. Fa nomeny anarany izy ary ambanimbany ary Petera, lasa Simona Petera indray. Indray zany ny Petera efa tenenina amintsika foana hoe Petera zany mpiera vato zany, mafy zany, matanjaka zany. Zany ny tena mpianatra ny tompo zany. Ny mpianatra ny tompo dia manana fahasambarana. Fahasambarana tsy io tsy voatery hoe eto ambonin'ny tany ihany. Mety misy manana fahasambarana eto, fa le tena fahasambarana dia le fiainana mandrakizay.
ary tsy zay ihany fa raha torizantsika ny famakafakana ty latsoratra ity de ireo ange ary ambonin'ity vato lampy ity no aoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy aresy azy. Zavatra ngeza be zany tsy ho resy ny vavahadin'ny fiainatsita fa averezana ane zany tsy ho very. Mpianatry ny tombo zany de tsy matahotra an'izany hoe fiainatsita, tsy matahotra an'izany hoe elo, tsy matahotra an'izany hoe fahaverezana zany satria izy mpianatry ny tompo efa nomeny tompo lakile manana antoka izy fa anana ny fiainana mandrakizay. Ary tsy zay ihany fa eo amin'ny andin'ny farany eo hoe omeko anao ny andin'ny tapany farany hoe na inona fehezina ny an-danitra, fehezina hoe ty an-tany dia ho fehezina ny an-danitra, vahanao ty an-tany dia ho vahana ny an-danitra. Fahefana zany no levana malala be dehibe zany le tompontsoa omen'Andriamanitra, omeny Jesoa an'ireo mpianany, ho an'ireo tena mpianany. Eo le lakile an'le fiainana mandrakizay, eo ny fahasambarana, eo ny hoe faharesena an'ilay fiainatsita, fa eo ihany koa le fahefana zay omeny Jesoa an'reto mpianany reto. Ary marina rabaky teny zany revana malala fa mpianatry ny tompo ane dia manana fahefana, ny fiangonana ane dia manana fahefana, enao kristianina ane dia manana fahefana. Ary tsy vita io asan'ny tompo io raha tsy omeny tompo fahefana. Fa zao ny tompo maniraka aloha zay vao manome fahefana, fa tsy hoe omena fahefana aloha zay vao irana. Jereo tsara fa zay foana ny fiasan'Andriamanitra. Jereo fa ny ranitany ranomasina mena ny zanak'Israely dia ahoana? Zao ny teny Jehovahandriamanitra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba miroso aloha ianareo zay vao sokafana ny ranomasina, fa tsy hoe sokafana aloha ny ranomasina zay vao miroso nareo. Fanohatra amin'ny lojikan'olombelona zany revana malala. Jesoa raha naniraka amin'ny mpianany any amin'ny filazantsara araka amin'ny marika any hoe mandehana amin'izao tontolo zay hoe ianareo marika toko 2:12 manomboka amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 20 eo ilay teny mpahefana faharoa an'ny mpianatra. Mandehana amin'izao tontolo zay hoe ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino tsy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no eloina. Dia ary ambany ary izy miteny hoe ary zao famantarana zao no anaraka izay mino, amoaka demoni amin'ny anarako izy sy ny sisa. Irana aloha le mpianatra zay vao omena fahefana. Dikan'izany dia mila fahatokiny zany revana malala, mila finoana zany revana malala, dia finoana an Jesoa. Isika mpianatry ny tompo ihany manana an'izany, manana tombony isika revana malala satria tena mpianatry ny tompo isika. Revana malala rehetra amin'ny tompo, iza tokoa moa tsy mba haniry an'izany hoe fahasambarana izany, iza moa mba tsy haniry anana an'izany hoe fahefana izany. Ary tsy misy sailaza amintsika hoe tsy te hoany amin'izany fiainana mandrakizay na fanjakan'ny lanitra izany. Lakile anankiray azahoanao an'izany revana malala dia ny fanekenao fa Jesoa ny mpamonjy, ny finoanao azy. Raha tena mpianatra Jesoa marina isika, raha tena mpianatra Jesoa marina ianao ka tena mpanara-dia azy, dia omeny anao ny lakile ny fanjakan'ny lanitra. Fampaherezana antsika dia zao revana malala. Mahereza isika izay miloha fatratra amin'ny fanarahan-dian'i Jesoa, izay mikely aina fatratra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Azadiny fa misy vokany io. Ary ny tompony efa niteny fa tsy ataony mitovy velively ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Tsy mitovy velively ny mpianatra ny tompo sy ny tsy mpianatra ny tompo. Fa mampahery antsika rehetra ny tompo hoe mahereza fa tena mpianatra ianao efa nomeko anao ny lakile ny fanjakan'ny lanitra. Fampirisihana dia zao revana malala. Ho an'izay mbola misalasala, ho an'izay mbola mitsapatsapa, ho an'izay mbola manao fombafomba fotsiny ihany, manapa-hevitra ianao amin'ity anio ity fa tsy azo ny lakilian'ny fiainana mandrakizay ianao raha tsy tena mijoro ho mpianatry ny tompo marina amin'ny sehatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alehanao rehetra. Ary ny farany dia ny fampibebahana. Mibebah fa mbola tsy tara revana malala raha tsy mbola nanara-dia ny tompo tokoa ianao. Ary ampibebao ihany koa ireo namana, ireo fianakaviana izay mbola tavela ny ambadibadika any. Fa hoy ny soratra masina ao amin'ny Jona toko 7:9-10, izay mino ny zanaka
no manana ny fiainana mandrakizay. Izay tsy mino tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Finoanan' Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ihany no lalana tokana ahafahantsika mahazo an'izany lakilian'ny fiainana mandrakizay zany. Mamarana ny lohahevitra isika ry havana malala amin'ny tian'io ity. Lohahevitra manao hoe anorenana ny maha kristianina ny finoana. Ny loharanon'ny finoana dia ny fahafantaranao fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona miasa eo amin'ny fiainanao inonao ary indrindra ihany koa arahanao ny teniny sy ny sitrapony. Ary ny efa rany zany finoana izany dia tsy inona akory fa ny fiainana mandrakizay izay homanin'Andriamanitra ho anao. Ananantsika ny lakilean'io raha tena mifikitra amin'Andriamanitra isika, raha tena manaradia an'Andriamanitra tokoa isika. Ny tena mpianatra Jesoa ary dia tadio fa mahafantatra azy, ary ny tena mpianatra Jesoa dia manana ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Ho azy ny voninahitra ho amintsika rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Sotra Tompo noho ny amin'ny fitiavanao anay. Fantatray fa tianao tokoa izahay. Tianao tonga mpianatra ao izahay dia omenao anay ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Finoana tokoa dia avy amin'ny toroteny. Ary ny toroteny dia teninao Jesosy Kristy. Tsapanay anefa Andriamanitra fa tsy mendrika izahay. Ary izay raha tsindrina teo masonao no nataonay. Mijoro mpianatra ao izahay, mitony tena ho kristianina izahay Tompo. Nefa ny ataonay, ny fihetsikaay, ny fitafinay, ny fiteninay dia tsy mifanaraka amin'izany. Miseho mpivavaka izahay. Nefa toa mihazakazaka makany amin'ny fiainantsika, makany amin'ny fahaverezana izahay Andriamanitra, fa tsy mba mihazakazaka makany amin'ny fanjakana Andriamanitra. Mifona eto anatrianao izay Andriamanitra. Indreto ny vahoakanao, indreto ny mpianatrao. Diovy izahay mba ho afa-pahotana. Ary sasao madio izahay mba ho afa-keloka. Mamindra fo aminay Andriamanitra. Fampanota tsy mendrika izahay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpanjakanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.